Mandeha ny Ramatahora sy ny fisamborana tao amin'ireo mpitarika hetsika manoloana ny fitakiana samihafa ataon'ny vahoaka. Iaran'ny fandrahonana ihany koa ny mpanao gazety eo am-panataterahana ny asany manoloana ny raharaham-pirenena mihamafana ankehitriny. Isan'ireny ohatra ny Rarabasy Toliara izay nisamborana ny kolonely Fanampera sy fandrahonana ireo mpanao gazety miisa roa tany Toliara. Hita taratra fa saika hiaran'ny Ramatahora sy fisamborana trany ireo mpitarika ny hetsika. Rehefa misy fitakiana ataon'ny vahoaka na ny sendika na antoko politika nandritra ity fitondrany Anny Rajoelina ity. Nilaza ny filohan'ny antoko Otrikafo fa tsy ampempotra ny vahoaka izany fampiasana mpitandrina ny filaminana izany. Mariky ny fahalemen'ny mpitondra, ny fanakatsakanana sy fisamborana olona aneo hevitra ka mety afara hatrany amin'ny fandrodanana ny fitondrana raha tsy mitandrina ny fanjakana. Ka raha miresakitsika ohatra fahalalahana amin'ny ohatra raha miresakitsika demokrasia dia ozy aho hoe ny demokrasia aloha dia zay lan'ny maronisa zay ronany maronisa no tsy maintsy ekeny ka ny mponina maronisa voakasika tanteraka amin'ilay tetikasany tsy manaiky inona ary zany no azonao anovana amboletra eo zany ao anatin'izay zavatra ka ozy aho hoe raha mietreritra ilay fitondram-panjakana fa hoe ny fisamborana na ny Ramatahora ny mahaolany ozy hoe tsy nisy fanjakana na dia iray ary niongana teto Madagasikara fa ny fanjakana nanao Ramatahora foana hatramin'izay zany no tonga hatrany amin'ny firodanany rehefa tena tapa-kevitra ny olona. Tokony ahaka lesina ny mpitondra manoloana ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka amin'ireo raharaha mampifandona ny vahoaka sy ny fanjakana. Androany izy tetikasa Basy Toliara hoe any amin'ny faritra atsimo fa rapitso io anerana ny Madagasikara ty le fandrobana ny harem-pireneny ity dikan'izay mila mitambatra tsika tsy ny zanaky ny faritra atsimo ihany fa ny malagasy ray manontolo zay tsy manaiky ny fandroban'ny harem-pireneny ka izao zavatra misy any amin'ny faritra atsimo zao zany dia io zany le singambola andavon'ny vositra ozy izy ny malagasy zay raha tsy mitandrina le mpitondra fanjakana le mpitondra fanjakana nefa sady efa niorina tamina tsy fahamarina toerana mbola ny fanapahan-kevitra raisiny indray zany dia tena azo lazaina hoe manao tsinitsinina sy manitsaka tampon-doha ny malagasy mihitsy satria manitsaka tampon-doha zay satria manino olona miaro ny taniny ve dia ndeha hosamborinao zay tseloka mihitsy aloha zany manoloana ny lalàna. Vahaolana ampilamina ny fiainam-pirenena no takiana amin'ny mpitondra fa tsy fampiasan-kery na fanaovana amboletra. Milatsahatra noho izany ity fisamboran'olona amin'ny fahalalahana maneho hevitra ity fa tany demokratika i Madagasikara ho hiatrany ity mpanao politika ity.